Salama daholo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay ao an-tanin'ny vohitra ao moa no tena iompanantsika amin'izay resaka fifidianana ben'ny tanàna izay satria ny ao moa amin'izao fotoana izao no tena ahitana sahotaka etsy ary ihany koa ny ankamoaka isan-karazany amin'izao fotoana izao izay ahitana taratra disadisa sahady ny eo amin'ireo samby kandida ao an-tanin'ny vohitra ao. Mandeha moa ny resaka roro sy ny fitsindromana ary fihinanana zava-mahadomelina izay navoaka n'ireo kandida sasany nandritra ny fanaovan'izy ireo propagandin'izy ireo izay ka izay ny mahatonga ny be sy ny maro metra-pantanina amin'ilay hoe zavatra tena marina ve izany sa resaka tiana hatavy fotsiny ka ahely amin'izao ankatoko ny fanaovana fampielezan-kevitra izao mba hatonga an'ireo kandida sasany ho ratsy endrika eo anatrihan'ny fiarahamonina. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa ito isan'andro. Tsy ampialela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny dirantsika amin'izay pitsopitso ny resaka fitsindromana roro izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any Antsoy mihorohoro ny sain'ny mpianatra noho ny daroka ataon'ireo andian-jatovo maditra izay misakandalana. Mandritra ny firavan'ny mpianatra izy ireo no mitangorona manakana mpianatra lehilahy mangataka vola, mangataka sesy na sigara sy ny maro hafa. Daroka avy hatrany no mahazo ireo mpianatra rehefa milaza fa tsy misy vola na sigara. Misy ireo voahendaka sy lasa hatramin'ny famantaranandro sy ny maro hafa. Eo amin'ny vodimanga amin'ny farany seranam-piaramanidina tsy lavitra ny bronze zandary no hanaovan'izy ireo an'izany asa ratsin'izy ireo izany. Indraindray eo akaikin'ny mpivarotra kola eo amin'ny croisement Star Ambalabe ary eo amin'ny mpivarotra kola ampitany CCI taloha. Mihoatra ny 5 no efa lasibatra izany tamin'ity volana novambra 2024 ity araky ny angom-baovao voaray hatrany. Tsy mbola nisy anefa ny ainana fohy, tsy misy sahy mitoroka na mitantara ny zava-mahazo azy izy ireo hatramin'izay noho ny fandrahonana ho faty ataon'ireo andian-jatovo izay maditra ireo. Manaitra ny manam-pahefana araka izany mba hijery akaiky ny toedraha raha ary handray fepetra hentsitra manoloana izany fa mihorohoro ny sain'ireo mpianatra ary efa misy mivily lalan-kafa mihitsy ao ireo tsy sahy mandeha mianatra intsony rehefa tsy mandeha taksi na misy namana maromaro sy ny maro hafa. Entanina araka izany ny ray aman-dreny samby hanara-maso ny zanany ary indrindraindrindra fa ireo mpitandro filaminana mba hijery izany toedraha raha ao Antsoy izany fa tena sahiran-tsaina ireo mpianatra rehefa mandalo amin'izay toerana voalaza izay. Eo amin'ny resaka fifidianana ben'ny tanàna indray nanao fangatahana mba hanehoana ny lisam-pifidianana eo anivon'ny fa mbola tsy nisy valy ny hatramin'izao nefa efa 3 herinandro izay no lasa eo no nambarany kandida Taina Razafinjoelina. Manohana tanteraka ary misaotra ireo mpanara-maso Safidy sy KMF Knoe izay nanamafy ny fangatahanay ny hanehoana ny lisam-pifidianana. Efa 3 herinandro izay no nangatahana fa mbola tsy misy valiny izany hatramin'izao. Fa inona no afenao? Lalam-pifidianana iraisam-pirenena ny famoahana ny lisitra ho an'ny kandida rehetra. Isika mianakavy no andao hiady amin'ny halabato fa tsy lasa lavitra ireo izay manantena izany raha azontsika ny lisam-pifidianana ary mandeha mifidy daholy isika amin'izay fotoana izay ho hiatrany Taina Razafinjoelina raha naneho ny heviny tao am-pejiny tao. Midika izany fa mangetaheta ny fifidianana madio sy mangarahara andriamatoa Taina Razafinjoelina mba hialana amin'izay resaka lonolony ny amin'ny hoe resaka halabato sy ny maro hafa izay. Mbola ao anatin'izay fifidianana izay hatrany moa dia mandeha be amin'izao fotoana izao ilay resaka fitsindromana zava-mahadomelina sy ny fihinanana zava-mahadomelina ihany koa ary miparitaka eran-tapazotra tsiratsira moa izany amin'izao ankehitriny izao mandritra izao fampielezan-kevitra izay ataon'ireo kandida maro indrindraindrindra fa ao Antananarivo renivohitra izao.
efa hatramin'ny ela izay tsy nahaino an'izany resaka izany isika fa tamin'ity kosa dia misy amin'ireo samby kandida no mifanendrikendrika amin'izay resaka fidorohana zava-mahadomelona amin'ny fanaovana tsindrona roro sy ny maro hafa izay. Tsy mbola fantatra mazava hoe iza amin'ireo kandida ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao no izay lazain'ireo kandida sasany manao tsindrona roro sy midoroka zava-mahadomelona izay. Manoloana an'izay moa dia samy miezaka mametra-pantaniana avokoa ny tsirairay amin'izao fotoana izao amin'ilay manao hoe tena zava-misy marina ve izany kandida midoroka zava-mahadomelona izany sa resaka tiana hatavy fotsiny amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao mba hanaratsendrika ilay kandida izay hampangain'iretsy farany manao an'izay tsindrona roro izay amin'izay mantsy tsy ho lany izy raha toa ka ratsy ny imageny eny anivon'ny fiarahamonina eny satria mantsy nandritra ny kabary izay nataony Andriamatoa Tainy Razafinjoelina izay kandida avy amin'ny tokotia tanindrazana tao Antananarivo renivohitra tao tamin'ity herinandro ity dia nilaza mazava tsara moa izy tamin'izay fotoana izay rehefa tianareo ny hamoahako any dosienareo dia ho avokako daholo fa ananantsika izany hoy izy tamin'izay kabary izay nataony izay na ilay mitsindrona na ilay mifoka hoy izy tamin'izany afaka atao tsara ny mamoaka an'izany dosie izany. Niezaka ny nangina izahay hatramin'izay fa rehefa tsy mety aminareo kosa ny fahanginanay dia hiteny izahay ary hamoaka ny dosie izay aty am-pelatananay. Hoy izy raha nazava sy nahitsy ny teniny manoloana an'izay resaka tsy fitovan-kevitra ny eo amin'ny samby kandida ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao izay ahitana taratra fanaratsiana etsero izay. Manoloana an'izany rehetra izany moa dia naneho ny heviny ihany Andriamatoa Paolo Emilio izay efa kandida solombavambahoaka tamin'ny fifidianana farany teo no sady isan'ny filohan'ny syndika ao anatin'ny administrateur civil moa izany Paolo Emilio izany. Hoy hatrany i Paolo Emilio Raolinarivo raha nilaza mazava tsara ny tenany mahakasika an'ilay resaka roro. Raha nilatsaka ho fidina tao Antananarivo renivohitra ny tenanay dia nolazaina fa tsy avy ao Antananarivo nefa tsy heloka izany fa dia tena nandaitra hoy izy hatrany. Raha izany resaka roro izany kosa aloha dia heloka raha tena nisy sy misy hoy izy raha nilaza mazava tsara ny heviny manoloana aniray resabe mandeha etseroa amin'izay resaka roro izay. Toa hoe misy kandida malaza mitsindrona roro izany ho ao Antananarivo renivohitra ao hoy hatrany Paolo Raolinarivo tao amin'ny pejiny tao raha nilaza mazava tsara ny heviny mahakasika an'izay resaka kandida izay mitsindrona roro izay. Arak'izany tena misy tokoa ve izay kandida mitsindrona roro izay amin'ireo kandida izay nirotsaka ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao satria efa mameno tambazotra Facebook moa izany resaka mandeha etseroa mahakasika izany resaka fitsindromana roro izany. Izay sy zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.